Clay sy tomboko vavy, etaka ny resaka mandeha, etaka ny sao, etaka ny fampisavorivorona, misaina amaneritseritra amin'ny vitsivitsy lasa izay. Ary indrindra omaly andriaraka ny seritra eny amin'ny antenera piramena. Izany no ijoroko androany ilaza aminay fa mbola ijoro miresaka aminay ny filoha-pirenena izay mifidia ao. Mbola miasa trano, miasa amin'ny fampandrosoana ary mitsinjo mitombotsoa amin'ny vahoaka malagasy. Araka rehefa namaraka hatramin'izay dia mila fitoniana ny firenena, mila fitoniana ny vahoaka fampandrosoana ity firenentsika ity miaraka ihany koa amin'ny fanampiny ireo havana avy any Bilam-bata. Ezaka foana manady izany tantarany izany ka eo ny zavatra miseho maneriva teny amin'ny antenera-pirenena dia misy kafanana ihany atovy aminao ihany voady zave mandarahara, voady zave lalàna, voady zave ny fitipika rehetra izay tokony honarahana. Misy tapitra maro izay tonga ty amiko milaza fa misy ny kolikoly tao amin'ny zavatra natao omaly. Etaka ny milaza fa ny tefina risy izany. Iato ilaza amin'ny vahoaka malagasy fa ny tenako ara dia isy lahatra fa maro ny zavatra sy mety tao. Ohatra iray fotsiny ilazako anao valokolo fomba-vahoaka eo izay tao anaty mifidy ireny ambarany ireny fa 520 amby zato ny vato izay misaina. Tsy bataka ilay isan'andro firy lampitahina amin'iny ny vato izay voalataka fa efa latsaka ilay vato tao anatin'ny vata fandatsahana azy. Iny ilay misaina dia tonga dia lavely izao izany misy mifidy. Anka ataresaka fanontaniana izany zavatra izany. Somany fa misy ny ambaratonga tsarana izay tsara izany zavatra izany. Marina fa tsy dia mora foana ny fifandraisako na ny fifandraisana tamin'ny antenera pirenena. Misy ny adihevitra zay atao, misy ny adihevitra zay mafana, misy ny adihevitra zay mifandritana indraindray ao anatin'izany dia milafy ny lalàna. Fa misy isany zavatra zay tiana andeferako tahaka ny fitakiana ny fiara sy matahodalana katikati. Tsy miteko izany. Mitombontsoa ny firenena, mitombontsoa ny vahoaka izay anatin'izao fahasahiranana izao tsy mendrika mana izany misy mibavabaoka. Izany ve miteraka fahatezena? Izany ve tonga hatrany hoe dia isory ny filoha-pirenena io satria tsy mitsinjo ny tombotsoanany? Ilay tokony ampieritreritra ny zavatra ohatran'izany satria tokony miara-manaotra isika. Fa iny fanampy izay hatrehany ao anatin'ny fotoana sarotra ny firenena satria voavaly folovolana isika no azo lazainareo mivoaka ao anatin'ireo lavaka izay naditika tao anatin'ny 5 taona sy tao anatin'ny 20 taona mihitsy azy. Ila ny fanampin'ny vondrona raisam-pirenena isika, ila fitoniana isika. Azo itsika manatanteraka ezaka rehetra izay fanatomboka tao anatin'izay folovolana izay. Hitatsika tsara ny vokatra fa tonga hita anaty vola raisam-pirenena, tonga mitampiasa vola mijery hita ny firenentsika, avona hoavy hita ny firenentsika. Amin'izao fotoana izao dia
Et comme si c'est un bout de sa pyramide, un fonds monétaire international, dans les FMI, il a fait une quinzaine, c'est ça. Alors, ma carte, j'ai communiqué que j'arrive, sans se faire une fin de cortana. Ça y a pas. Ah, j'ai une question de pyramide. C'est pas de ça, on a na lafinya vetenazany fampiasaina indraindray mahazo ary le fitatana le milafy andraisany tsirairay azy no mahatra anatio ary malaila miny azy fa ohatra ny tsy voatsinjo ka anatin'ny antenimieram-pirenena le tena tombotsoa ny vahoaka le tena tombotsoa ny firenena fa ohatran'le que le posizioni tokana mitazana ao anatin'ireny zavatra rehetrarehetra ireny. Sibora afatansoana ny firenena. Ikilaza ianareo hoe ihany mandeha miady anareo izy, dia hoe mety mandeha miady anareo izy hazo afaka fa mandroso ary tena mandroso ny fampandrosoana ny firenena. Mila fotoana izany ary mila fiarahany asa, mila fifanomezan-tany amin'ny rehetra rehetra izany fampandrosoana izany. Ny fanasorana ny filoham-pirenena dia filoham-pirenena voafidy eo amin'ny toeran'izany dia zavatra goavana izany, tsy tokony hamaivana izany, mila fandiniana izany, mila fandaliana izany. Ary indrindra dia olona mandinika fiainana olona voafidy vahoaka tahaka ilay filoham-pirenena ihany koa. Io hoe samy demokrata, samy tsinjo mitondrotsoan'ilay vahoaka, samy manana takitra atao amin'ny vahoaka isika rehetra. Ary manontany tena misy aza hoe voadonda anontany ny olona milay fidianao hoe izay ve ny fidiananao samy mampandroso ny firenena hoe araka lasan'ny filoham-pirenena mampandroso ny fitandrazatsika ity. Fa rehefa fanontaniana izany zavatra izany efa dia ohatra miasa kazana Jesosy ny filoham-pirenena ato anatin'ny afakanjo dia miasa kazana nanaovana an'izany zavatra izany. Tsy azo ekena mivoaka ny malagasy, tsy azo ekena tokoa sy tokoavy raha zava-dehibe tahaka izany ka andraisana ampanatahan-kevitra matsy maivana tahaka izany. Zavatra izany entina ny fampandrosoana ny firenena, zavatra entina ny filaminana ny firenena sy ny fampitarevana amin'ny firenena, ny fampandrosoana azy nefa dia tsy atao ao anatin'ny mangarahara. Tsy misy sady voanty mangarahara. Tsara ho fantatry ny rehetrarehetra fa izay no faniritsika ny zavatra ohatrandray dia isotomatsika lesona. Ary zavatra tokony atao eo amin'ny avy dia mafisana izay fomba saina demokratika izay mba hitovizany ny antenimeratika amin'ireo rafitra antenimera-pirenena rehetra ny fahalalana efa eo amin'ny mangarahara manerana izao tontolo izao taty andreo-tany izay demokratika sy azo azay hoe misy fitiriny ireny manerana amin'izao tontolo izao. Ende mba rehefa milasa ny raha ao anio mba voapetaka na fitantanana madio mangarahara, voapetaka tsara ny fomba fiasa, voapetaka ny latsitsika hoe rapport financier, voapetaka mazava ihany koa ny tombotsoa ny toandro sy ny bavavahoaka fa tsy rehefa tonga ao manao lalàna miady azany tombotsoa izany. Tsara dia mampikorotana ny firenena. Sika dia mila ny fanatiny eo amin'ny sehatra isam-pirenena. Ampiangataka ny sehatra isam-pirenena mita mba miasa mitety anampy ny mpitantana isan'ambaratonga. Ary amin'izay mahakasika ny termina-pirenena moa dia hoe manampy eo amin'ny ahafantarany sy ny bavavahoaka ny andraikiny. Mba ho fantany tsara fa ny andraikiny dia manana andraikitra fanamanina izy
le asan'ny gouvernement hanjoro ihany koa le famille amin'ilay sotsika mity français hoe le contrepoids eo amin'ny asan'ny gouvernement. Rehefa malagasy mety amin'ny classe de base azo ny solombavom-bahoaka atao tsara ny apanga ny filoham-pirenena ao anatin'ny fandarahana ny lalàna fa tsy anjarany ny manano ny filoham-pirenena andraikitra samy hafa io ary zay ny mahagaga zay ny vizina zay ny afaka zany efa tsotsy ny filoham-pirenena efa miala miaraiky ny filoham-pirenena tsy tompoko mila mijoro miasa ara-dalàna filoham-pirenena ka dia mampitandrina eo amizay mety anararoatra izay toe-javatra izao aoka may ianao vahoaka malagasy eo amin'ny fanakorontanana miantsoanao amba tony tombotso ny vahoaka anao ko bantininy tombotso pirenena anao ko bantininy mila fitiavan-tandrazana mila tena fitandrazana ifiranytsitety aoka tia vorebrety anatin'ny zay zavatra miseho isika fomba hiaraka constitution-tsikonika ifamotanana hiary miara-dalàna hiary ny tombotsom-bahoaka samy tanandramanta demokrasy.